Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDD. Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Voady Miafina. Nosoratan'ny RSJ ho velomin'ny faly, ny ravo, ho ny mihaja ny rina, saloy, laingotsiky. Nandray feo sy nanantondosa, tovorazana mamonjy sy oloso. Dia ahoana tsia? Ho afaka amin'ilay pro ihany ka ndrira pitsy sa... Fa mifiry moa ilay izy no nomboka? Amin'ny 9:00 dia mirava sasak'alina eo e. Ay, mbola alina indray? Amin'ny 9 kosa ve aky dia ho alina. Aiza ho aiza tia misasak'alina. Tsy andeha amin'izany aka, sady be do Ay, tonga andray sarika. Mba mitadiavana nga hevitra elana. Hevitra inona e? Tsy afaka amin'izany aho Ka tsika nge akika tsy haritra hatramin'ny farany e. Afaka motsika rehefa ohatra hoe tonga ny amin'ny 10. Ka le izy ariva foana ngeny tsy mampety azy amiko e. Dia fety mibandy akama kosa ve dia tsy hotronina ozy ndry. Nenareo koa fitiavan-drevo ny tafahoatra e. Dia manaova ohatra n'ilay indray mandeha ry indray. Aza be sermonina tsony rehefa tsy andeha nareo e. Eny e, dia ataovy be sermonina indray mampafantatra ny tokony ataonareo. Mampafantatra hoy sa mandatsa. Ok izay fa tsy andeha e. Ka tsy izay moa no lazainako. Ranto aza mba manao ohatra n'ilay indray mandeha ry tsomo e. Zany Alo andre sao dia ho taraketo ka. Mbola hiteny amin'ny salama mantsy fa tsisy partenera indray zany ny bandala demo. Dia amin'izay hitadiavany eo. Na le efa ao foana entiny e. Andehanak'andro e. Ataovy izay mahafalifaly ny fonao. Zay fa veloma. Andraso aloha e. Ao aloha biso kely malala koa. Ndana sao dia lozandreo namanao mahafatifaty anao ireo ianao e. Ndry kosa bay are. Serranto e. Tô variana amin'ireo namandreo loatra izy. Ka tsy mahatsapa ny tokony atao tsony. Aleoko aloha hiala teto amin'izay fa sao dia ataon'olona ho adala miteny rereto ka. Fa lasaiza ki ranto ny tsy hitahita nandritra izay 2 andro izay Ranto veky. Maninona ki? Tsy maninona ka. Manafinjavatra indray ndry sarika. Inona moa kino fianiko andreo fa ndriko? Eny ary dia mba valio ihany ara ny fanontaniako teo na dia izany aza. Any andro zareo ngamba? Angamba ve, fa nahoana moa ny angambe?
ka efa tsy haiko tsony angeki momba azy e. Oviana moa izay mba ny ona farany. Ka izay ange ny lazako hoe manafiny zavatra indray indre io e. Nefa moa ataoko ahoana raha tsy ilazy ndriko. Nora, tena otra matsiaro mijaly ihany aky indraindray ka. Fa misy inona Sarika? Be revo loatra kiranto a. Mbola ao anatin'ny fiainan'ny tanora loatra ny fomba fisainany. Hany ka mangatsiaka amin'ny fitiavanay. Marina aloha izany e. Sady zaza tokan'iray aman-dreny mantsy ireny ka miadana eo amin'ny fiainana. Fa angaha moa tsy atao amin'ny volana ambony io le fifamofonareo ka. Efa tsy haiko tsony kia. Tsy nahareresaka momba n'izany tsony ato ato. Tsapako aloha fa tia Andry rato e. Fa reo namany koa nefa tsy fony. Mo Ndry koa tsy afaka nankana azy tsy fandray amin'ireo satria efa namany talohan'ny raha Andry tamin'ireo. Na izany aza manao sainjaza loatra izy e. Mila miaritra kely fotsiny Ndry e. Zavatra talohan'ny raha nareo daholo izany rehetrarehetra izany ka Ndry ny tokony hanitsy azy amin'izay tsy mety ataony. Fa angaha moa dia tena tsy fantatry Ndry mihitsy hoe aiza izy e. Enona dia hoe resaka amin'ny finday fotsiny aza. Nisy an'le lanonana mivonjendry zareo izay kita amin'ny fakomaly a. Mino fa nanao mamy be indray izay iny dia nakafoka. Lanonana inona ki? Tsy haiko fa tao hoe fetin'ny namany le izy. Ary mety izay aky le anniversaire an'i Roland a. Efa henoko indresa Andry anitra mantsy izany ray andro an'izay. Ngamba ki. Fa zao aky alamino ihany na dia izany azy e. Fianarana aloha izao ny zava-dehibe. Aizany tsy ho leo eo ihany io ny farany. Fa farany oviana. Rehefa antitra sa rehefa tsy ahatsapa ninina tsony ny vatana. Zao araiky mbola tsisy ninina vita dia efa ohatr' izao ka maika fa raha misy zavatra mamatitra na vita io. Ohatry Sarika, mety atsapa tena ihany hoa io raha vao misy dingana vitanareo eo. Minoana izany ry? Asaky. Raha tsy vao maika ho lozany izao aza. Toetra efa raiky tapisaka amin'io ve moa iova tsony. Manana finoana fotsiny Ndry io vela ho anky izy andresaka izany fa makarary andoha fotsiny ka. Fa aiza moa ny lalandry izao? Andalo eny andro bebe anay eny vory vetivety io e. Aleoko izahay vileto ka velominy Ndry. Eny araiky rapitsindray. Efa vita ve ki le zavatra nataondry teo? Efa vita ka. Fa ahoana? Misy ilany eny anga? Efa vita ny sakafo. Ho avy ary ahy e. Dia aza elany fa efa elana nge nahavonina azy teo fa tsy te hanako tabandry amin'ny zavatra ataondry fotsiny dia navelako tao aloha e. Eny re. Fa zary moa nasiko an'le boky vao mivakiko teo iny. Ohatra. Fa nankaiza vetivety teo e. Nefa nge dia tsy ato e. Tena tsy amireto. Ory Sarika! Aleo rehefa fiondray mitady azy. Sarika! Fa aiza foana ary Ndry e? Mbola nisy zavatra nitadiaviko izay ry teo dia saika hoe fahitako le izy vao misakafo Fa inemy moa efa tsy mahandro fa angamba efa nona be. Tsy dia hoe nona retsy fa efa te atory be fotsiny efa somary ohatry ny mahavesabesatra izany lohako izany. Ngaty salamina iny. Ohatry ny mahatsiaro fizambizana fotsiny ka. Ary mipetra amin'izay fa aza loza Ndry mijajirika ohatry n'iny eo fotsiny ka. Ndao tokoa ary inona e. Dia avelao anaovako ny sisa rehefa aveo fa tonga dia mandehana eny matory Sady efa tsy dia misy ny ataondry intsony koa nge eo e. Mampilina sy manasa an'ireto vilia reto fotsiny sisa angamba dia mampiditra andreo entana sasany ao tokotany ireo. Fa ataoko rehefa aveo e. Dia aza dinindry manidy sy manamafy nidim-baravarana rehetra. Eny e. Fa mbola tsy nilaza tamin'ny ny fotoana tongavana nga dada. Ka miankina amin'ny toe-drarahany ihany oniko. Tsy maintsy milamina tsara mantsy ny ihany vao afaka miverina izy. Fa leo amin'izay ary tsy atorika. Odry, ny sakafo ary ty mbola tsy nisasaka akory ka ho aiza sahady ary sy neny. Tena mihidy mihitsy izany vavoniko izany. Mba hanatero anosotrona fotsiny aky azafady Eny ary fa ateriko any rehefa aveo e.
fa ho aizy ndry zany no tomaika be a ody fa iverinao mbola ho aiza indray mo ndray kosa ohatra manindrona kely nge zany valy tenindry zany ka valy ny fanontanianao zany ka inona indray mo no lazaiko akoatran'izay eo fa inona ary tia milonjolonjo ty fa misy inona kipiso tsisy inona za nge ka manina andry be mihitsy tsy mahita andrinina andritry ny dray 3 andro zay ve ka mba misy lanjany aminao ty ihany ny fisiko so ihany fa tsy antony avy ty amiko no nahatonga an'izany sarika kosa dia maninona zao raha tsy miteny ohatran'izany foana ka fa ndry zany tsy mba malahelo a mihitsy nandritra n'izay fotoan'izay ka nanalahelo aza mo afaka nanao ino ka andoara mba hiala hitahita kely sady elaela zay tsy niarahako ny sakafo tamin'ny pisikeliko ty zay tsy afaka amin'izany afa mbola misy zavatra ovonjeko aingana any an-trano sarika fa inona marina mahazo andry ty mahazo avy efa zatra irery efa zatra tsisy namana sy tsisy mpanambitamboka atao tsy mitady an'izany tsony fa nizarina izy asa andao fa tsy manao andry an'izany tsony amin'ny manaraka rehefa manam-potoana nge miezaka manantona andry foana eno ny vehivavy mantsy efa natokana hijaly sy ho ampijaliana miasotra foana nefa rehefa ny andry kosa lasa lavitra loatra amin'ny fisainany tsy misy an'izany rehefa andao tsy maintsy mody aho manao tsy metimety ngeny eny ao dia tsy tiako irery izy nefa za ty efa mba nirava ihany fa nga dada mbola tsy nirava amin'izao tsy ao izy fa lasa nitoliary namonjy fahoriana any ay mo ka andao vetivety ara dia sady mividy gote kely hoany mama ataon'ny fanokafam-bavony oko izao fa za misahirana amin'izany ka iza ndray ara mo no isahiranako izy ndry asa so dia namanao any ohatra tena tsy azoko tsoa mihitsy mitindry atongavana ka vao teo ndry no nilaza fa efa nizarina ho irery zao nefa mananamana indray dia milaza fa misahirana indray zay manao an'izany ranto avelao aloha ody avelao andamin-tsaina kely fa mbola mikorontana be zany lohako izany dia tsy misy azoko anampiana andry ve amin'izany rehefa tony miantso anao amin'ny finday ihany zay eny arako velomindry dia mirary fahasalamana ho amin'ny mamy misaotra manahoany noro ranto manahoany ianao tsy tahita ao anatin'ny akanjo any rehefa kely dia tsy tazan'ny olona aiza koa izay kely eo olona bilangina be zao ve fa nahoana hono nandeha rery tony ka nilozany zalako dia tsy niaraka tamin'ny zavavy anefa ka tsy eo izy reo hafa ireo indray ary alaina rehefa tsy tonga ndray angareo lany aminareo eo indray ndria noro aloha zao no hitako eto dia izy no arahako sa tsy tindriko ny miara-dia amiko za ve moa no teny an'izany sady za io koa mba mandeha rery ka tsy zarako aza mananamana ay fa aiza tokoa ny namandria za nge mba gaga amin'izao tsy fahatongavan'izao fa nga tsy mba nampilaza tamin'ry melo izy amin'ny tsy fahatongavan'izao ka na mba nandefa afatra tamin'ry ohatra fa nga ianao tsy mba niantso azy mihitsy koa nefa na farafaratsy mba nandefa mesazy ray ao anatin'ny ray andro ohatra manao an'izany any ange rehefa mba manam-potoany ireny ndraindray ndraindray ranto kosa dia tsy raharahinao mihitsy zany ny namako indray izany fa tsy raharaiko ahoana kosa sary ny vavanao mihitsy ny laza azy teoko mbola manampy an'izany koa ny tsy fahafantaranao ny fandaram-potoanan'izao sy nefa tsy haiko tsony nefa mba hoe mpifankaty ihany nareo ka le fotoana mihitsy angery norony tsy misy ny fotoana misarika hoeny tsy misy fa raha amin'ireny mpandeakamanao reny dia libre 24 heures sur 24 mihitsy ianao ndry koa dia efa mahay milaza loatra ka izanyko andolo ivily kely ato fa ohatra nona mihitsy azy zany sa ianao tsy mba mahatsapa ihany koa sady andro efa miraiky ambe folo ty kosa ve ndao ariko dia mahazo ao toerana ary misaotra inona zany metimety amindry taovy composé fotsiny ny ay
mba hanaovy composé ro de asiana juro koa azafady. Fa naninona tokoa ary moa zany sarika ny tsy tonga ny anatra androany. Nefa nge tsy mba fanao mihitsy zao fa rehefa ohatr'ireny izy matetika mandefa mesazy amiko melo foana. Mazo toa arakia. Misaotra ranto fa zao tokoa. So de diso mba mampijaly any sarika loatra ianao io ranto Zaho tsy mampijaly azy zany, tiako izy de zay. Ka ny fitiavana nge tsy vitan'izany hoe tiako izy zany fotsiny. Misy zavatra andravahana andreo vao feno ny atao hoe fitiavana. Lasa lavitra roatra zany resantsika izany fa avy aloha any ka. Ka mba miteny any afa samy namako mantsy nareoko. Ary andao amin'izay ary fefa lany reto sakafo reto misaotra betsaka fa tena voky. Ndriko andao ary. Efa nanao onina iny izay? Efa tsy maninona ka, efa maivamaivana hatramin'ny lohako teo koa azako. Fa maninona mora makany amin'ny dokotera jerenge ty ianao raha tsy atsatra mihitsy so koa miombena retina ka vao maika nahirana nge oka aloha amin'izao akika. Raha mbola miverina indray leo maly iny dia ampanatsoana ty ihany dokotera modesta. Ohatry mba ny tamiko ihany mantsy le fanafody novidindry farany iny. Eny ariko. Fa na dia izany aza sao dia tokony hafarana ihany dada mba hiakatra aingana. Aza korontanina aloha akinsainy Za io koa nge mba efa azo lazainao tsy dia maninona raha teo Aleo ary fa hajanona raha izay indray mety amineny Inona hono izao ny zavatra mba tianeny mitsakotsakoana? Zavatra misy vinaigre zany retsony mba tiako hohanina. Ao ary fa hanamboarako lasary vetivety neny Allo? Manahoana malalako? Salama tsara, ary ianao? Marary kely satria tsy ampy Zany ve? Eny akia. Malahelo be andry mihitsy aiza mety toerana ahitako andry fa tena tia ahita andry mafy Mbola marary neny ka tsy afaka mametraka azy irery Dada mantsy mbola tsy tonga. Teo vina indray zany ilay vao afaka makany am-pianarana ka. Arakaraka ihany. Zay aloha fa mbola nao zavatra mandra-piona. Inona ary ty varim-bariana lafo ty? Ranto! Fa misy inona? Tsy misy inona refa ianao koa. Tsy misy inona nefa hita hoe lasalasa saina izany. Eny aleo ajanona amin'izay sao dia mitatra zavatra hafa eo indray. Dia ahoana indray moa ilay pro amin'ny sabozy ohatrany tsy asianao resaka mihitsy. Ka ohatrany tsy mazoto any indray aka. Fa ahoana? Ka tsy mazoto aho Ela kosa efa revy be indray ve rangaha vao tsy handeha. Fa inona kay mahory an'lahy Za ange no hividin'ny kata hoentin'ny lahy amin'io somary ifsika mijery any magasin. Zay kefa hoe tsy tia handeha aho Aza ravana kosa rangaha amin'ny plan efa maty-paika vitanay Efa milama daholo ange ny any an-trano na ny any an-tokotany Ka tsy manam-potoana amin'izany intsony ahy Ohatrany lany amin'ny revo fotsiny tokoa ty fiainany ity nefa ny bosy mikatso. Zao mibando mamerina deuxième session tsy fidiny. Tafita foana letsy io Zany dia izany mbola oviana. Fa ty sabotsy ty ange ka io ihany ny ahitana azy masaka fa ny amin'ny manaraka ao maina tahaka ny isan'andro ihany Aleo rehefa manala azy vita examen ka. Dia mba manova toa akory meva fa bobaka ihany koa nge ny averinareo Inona ny rarahiko an'izany fa ny lisonsa tsy maintsy ho azo ihany io amin'ny farany taona atermody ka. Angatezitra. Tsy tezitra ohatrany tsy alaizy fotsiny. Tsy fantatro fa lasa mavesatra tamiko amin'ny lohako Ka eo ary mitsiny eto amiko eto Mba zay ahay. Mahafinaritra be maheno fidoboka ny fonao. Tsapao ange Ranto avelanao ve mifoko ampitony azy? Tsy mety zany rimeva fa efa lasan'olona io Zay indray le resaka makarary fo. Tsy tiako mihitsy ny mandrianao miteny an'izany ka. Lety iza koa ary izany. Allô? Oui?
Manao ny sareka dia mody tsy mahita. Oay, noro marina, manao ndry. Fa hoaiza izy izany dia maika ery na mila ifandona aza mila tsy hahita mihitsy. Tena azafady kokia. Ho any an-tsena mantsy io dia somary maimaika ihany fatratra atoandro. Ka inona kiny vaovao izay elaela izay? Izao fotsiny kia. Izao mandrery fa nilozany namana izao. Mandrery anga? Hitako. Fa aiza benjy? Iny ve aky tsy ho afaka iray volana indray vao ho tonga aty. Fandrio any tsy tahita sady tsy eno koa tato ato. Fa taiza foany. Somary sahirana kia dia tsy afaka miala ao an-trano mihitsy raha tsy ohatr'izao ah. Mbola tsy salama foana mantsy neny dia tsy hitako izay atao. Izany ve aky? Ka efa nanahoana izay? Mbola somary reradreraka. Ay ve aky? Mirary fahasalamana ho azy aky mandalo any any rehefa manam-potoana. Misaotra kia. Fa angandry maika be? Tsy dia misy mahamaika loatra aloha fa andao ndry ateriko dia miara-mody sika rehefa avy eo. Ay, andao ariditra eto Ka manahoana ki le madidrako in'izay mba hitandriana ampianarana any ihany ve ki izy? Matetika hitako aloha izy tato ato izay sady toa tsy dia miaraka amin'ireo namany mpiara-mianatra amin'ireo tsony koa mantsy. Sady malahelo andringa hony izy ihany Izany tsy efa misy mpamalifaly ve ki izy nandritra an'izay fotoana tsy nionanay izay dia mahavariana azy ka anadinony afoana io. Io indray sarika sy ny tsy fatokisany andranto Ka ny fitiavana ifanoloranay aky dia ahatsapako an'izany. Diso mieritreritra azy be loatra angambindry dia lasa mahatsapa zavatra fahafako. Marina angeka izany Manandrama ihany aloha ndry mamafy izany ao an-tsaindry rehefa mifanena aminy dia ho feno ny fahasambarandry. Hitandry izao ny anay sy benja. Zara raha indray mandeha no mifankahita ao anatin'iray volana. Ezahana tsy alefa lavitra fotsiny aky ny eritreritra dia milamina ny saina. Sambatra aky ndrika. Andao aloha ivily kely sy ampivarotra legioma mety vetivety dia iny an-dalana mody indray manao ny resaka Fa inona kiny itiavany rimijanona eto andao hiala eto ka. Ela koa mahafinaritra angeny eto tsy mba tsapanao anga hoe misy rivotra faloko izany manome fahafinaretana antsika selahy eto. Fahafinaretana inona koa no azo eto Fahasambarana. Ary raha tsy tsapanao ilay fahafinaretana dia fahasambaram-pity Aza dia mirediredy eo fa aiza koa no nahitana an'izany eo Ary ajanony amin'izay koa tia fisotroany ity ka. Aza tapahana kosa rangany ny rivony bandy mamy eo angeny efa ranolahy aoko izay ranto aza dia saro tiavina toy io moa sa tena tsy tia mihitsy ianao ty? Za moa miteny an'izany fa ka oroy ary ahy masoko ve mandrorosa tena ranto ry mipetraka ambody hazo mifanoroka amin'ny vehivavy ry. Andriamanitra tena izy io andray zao le efa nahiko aleo tonga dia hiverina ka zao ny olona saika ovonjena any an-tranony manao adalana tsy mahalala menatra ty andalambe aty fotsiny. Tao lasa vinany tamika lahy fa misy inona ka tena misy zavatra manahirana ny lohako mihitsy. Fa misy inona ka zao ry meva misy zavatra ilako vola maika be io dia tsy haiko hoe aiza raha no ahitako an'izay vola izay. Fa vola tao inona lety izany? Nandeha moto aho maly nefa tsy nanao kasika dia nitazomin'ireo polisy de la route ireo ny motoako. Andao alaina any anga zany ho azo raha tsy manome vola andry zalahy sady tsy vita an'izay koa fa mbola misy piesy tokony hosoloana. Andao rehefa avy maka azy ihany sika dia mividy an'ilay piesy atero aloha ka volany hatrano vetivety. Andao ary fa inona re tsy tia mahazo andria tovary mbariana sy manjombon-davy izany. Tsy maninona ka mandinika ny nasiako an'ilay diary keliko iny io fa tsy tadidiko hoe nataoko aiza moa ilay izy.
diary ve aky dia tsy anana ny toerany zavatra sarobidy amin'ndry izany dia ho apetrapetra potsiny ka efa ndraisiko ilay izy maly dia mbola tsy naveriko tamin'ny toerany fa saika hoe mbola isilako azoko kanjo aho ilay nirahan'ny dada tamiko iny dia tsy tadidiko tsony no nasiako azy ndry ange fantatro foana re tsy raha vao manan'olana na dia tsy milaza azy fa tsy eo ambony boaty io nka zany zavatra tadiavindry izany zao ay tena tia marina na hitako nge dada mividy an'tiriny eny tsara kely ie tsy ratsy aloha tiano mihitsy manao fanomezana andreny eo an'olona fa ngako neny efa momeno otranytika ie fa efa feno ilay izy dia nataoko tsara pirina any fon'izay vao niaraka dia izay mifanomezana meny ah voalohany ny fankaty be zao ry neny tamin'izany angamo tamin'izany ihany fa ndriko sambatra raha mba toy izany koa fa inona koa zao mampisento amin'izany izany fitiavan'izany tokony hasambatra foana satria tsy atao antery fa izay safidiny fonao ihany eo raha mba fantatrao mantsy ry neny ny zavatra miatra amin'ny fitiavako ankehitriny io indray dia tsy mahanteny fa lasa avy na ny tampoka indray nareo tanoro reto atsy hitany neny nisy zavatra nolazainy dada tamiko izay tamin'ny alina dia mandinika an'izay io fa dia zavatra inona loatra hono izy izany mba any amin'ny kosi neny manontany so dia tsy tiano fantatry neny ihany ohatra laingako izany kanjo mbola ho fantatrao ihany izany fa avy elo aloha atorokely fa mavesatra be izany lohako izany ka izany eny ary sady andeha hikarakara sakafo koa io fa efa manomboka maizana koa izany andro izany fa izy sarika aronoro mba mampime akoho zato ianao ka ohatry inona koa zao no mampime amin'izany ka lefa nytaninako fa ngamo ny adinareo sanatria tsy mifandray amin'ny finday mihitsy nanondrana indray nge meva ho maly fa ahoany mipetrapetraka tary amin'ny zaridaina tary izy dia tazany sarika zay nenao fa ngamo izany miaraka ianao somevy ity ka tsy miaraka izay fa miresatresaka toy ny olon-drehetra fotsiny ny tena marina re dia zao nitazomin'ny polisy ny motoako fatratra tsy nanao kasika dia nanampitamby azy mba haka an'io tany dia eny sady ny vidy piesy tokony soloana ihany koa sy andrale ny angotiany meviny mihitsy ngeny nahatazana any anay angamba tezitra izy satria tonga dia niverin-dalana raha azoko tsara nge izany dia miaraka nareo somevy za tsy tia azy fa izy no misisika hitanao ihany moa izy ny zanak'alaibaniny tambazany amin'ny vola foana izy foana ngeny miantoka ny revinay amin'ny weekend reny hatramin'ny moto iny aza izy no mividy azy dia matoa ianao mandray dia manaiky izany ko tsy tako tsony izay atao ronoro sarika ihany nefa ny tena tiako mila ny fanampindrehatra ny antso aza zao maly fa ny tapahany dia avy eo ny vonono mihitsy ny fononany hatramin'izao za mbola maty foana tena vao makisy tezitra amiko ory ranto dia inona tsony moa izany no anapiako anao eo efa nandray mifanapa-kevina izy izany aza to an'izany kosa mohatria norindray aloha tsy miditra amin'izany ianao manao tsinotsinon'olona loatra ka dia lazaiko anao tsara nefa fa ny olona toany sariky ireny tsy miverin-dalana amin'ny hevitra tapan'izany mandehana vonjeo aingana soananenana raha mbola misy fitiavana kely kefa milaza aminao fa tiako ah izy fa zao raha mba mifanena moa nareo dia mba ilazao izy fa malahelo mafy anao ny ranto mahalala anao dia ity resaka be aminao ihany koa hito eo izany rehefa miona izay dia mbola mampitandrina anao amin'iny mevameva anao iny ihany raha mbola tehaka ny fonsarika koa ianao mon professeur dia anan'io tsara ihany ary aleo aloha zaho ivileto fa mbola andalo any amin'ny drinentoanay atsy eny ary dia merci andry zay fa veloma
fa inona indray moa ny zavatra mbola horesahanao amiko e? Ary zaza sy tsoton'ny mason'olona tahaka ireny fa tsy tiako a. Nareo nefa tsy mahalala menatra any. Azafady ary ka tsy tiako kosa nge ny mason'olona eny no iresahantsika e. Ary aingana ianao fa maika a? Mifona raha nanao izay nanahy fotoana sy nandratra ny fondry. Ay, vita. Mifona kisarika. Tsy fidino ange nanao an'ireny fihetsika ireny na... Okizay efa ampiany zavatra hita amin'ny maso. Sarika, mba eno moa e. Ao rehefa ho lelafiko ny faladianao e. Ndry ihany etsiny tiako a. Tsy hitako intsony hoe inona no tokony ataoko hanaporofoko an'izany amindry. Mampahory loatra ianao ka. Mifona kely sarika. Zao ary Ien. Voalohany, raha tena tia ahy ianao a, dia aza mandainga sy manafy ny zavatra amiko izany. Faharoa, tsory amin'ny tovovavy iny fa efa miaraka amiko ianao. Ary fahatelo farany, efa kely sisa dia ho vita amin'ny fianarantsika ka raha tena tia marina ianao dia andao hiroso midingana voalohany amin'ny fifankatiavantsika. Ny fifamfony izany. Ka tsy aloloatra kosa ve? Tsisy aloloatra izany fa raha tapa-kevitra ianao na rapitso aza dia vonona foana izay e. Ka aiza kosa dia hoe rapitso e. Zavatra mila fanomanana tsara izany fa tsy tapitapohana ohatran'izany fotsiny. Anjaranao mandinika sy mamaka fakazoko. Miandro ny fanapahan-kevitra ao ahy e. Izay fa lasa, veloma ianao. Andray, dia tsy mba misy oroka kosa ve? Any amin'ny meva mangataka e. Fa nahoana kiny tsy nianatra foana raha nitondrita ato ato izay a? Ty filazandria azoko. Efa tsy fantatra intsony ankizy hoe firy izay manana azy a. Soa ihany fa efa mahay mionona. Tsy manankina be loatra ny foko amin'ny tsony fa mahabe ranomasy fotsiny. Fa angandry mieritreritra ny saraka aminy? Tsy fantatro. Fa za aloha tsy akarary fo amin'ny toy ireny taloha ireny tsony e. Eny e, na dia marary ihany aza. Ay moa. Fa angamo efa tafaresaka nareo tao aorian'ireny trangan-javatra ireny ka? Ie, tsy menatra akory veka izy ny teny fa za ihany no tiany. Ireny orokireny angamo mandehandeha ho azy. Ka zao nge aky e. Hitandry, ny tambezy vola tany amin'ny meva nge hono izy na tonga azy nanao andreny fihetsika ireny. Nitazomin'ny polisy tany no moto any tamin'iny fa tsy nanao kasika izy dia i meva no nampalanany azy tany. Sady nividy an'izany pièce sipy izany koa ne. Sady io sipy io eo no mitonatonana any aminy. Efa tsy haiko intsony kia. Avy aloha koa izany resaka izany ka. Fa fanontaniana farany kia. Hoe ahoana? Efa mifanaraka tsara izany nareo zao tao aorian'ny fampiresahanareo. Mbola nametrahako safidy izy dia arakarak'izay ho tapany eo. Ahoana koa ary izany safidy izany? Mila filahana kiranto fa mbola tsy matotra loatra. Izay indray indria. Efa miezaka notony foana amin'izay rehetra momba anay. To lasa resy ny fitiavana loatra mantsy andra indray ka manjary ampijaliana indray. Izany mahatonga tsy miasa saina loatra ny amin'ny tsony amin'izao. Miandro ny fanapahan-keviny fotsiny aho io dia ho hita indray ny toniny. Eny aky. Sady mino fa ho tsara izany ny safidy no matoa izy tsy tonga mihitsy io fa mbola mandinika tsara angamba. Asa moko. Orsarika, ary to mbola tsy mipotra foana ho aty ranto nefa ry zareo nge mianatra foana ihany. Nefa tsy efa ho ray volana ve izay ki? Asaky, izy aza hatramin'izao mamono findaiko. Anjara indray izany izao no tadiavina. Fa angandry tsy mbola nanontany andreny namandreny. Tsy mivaky loha amin'izany kia. Mijanona izy rehefa tsy te hianatra. Ary niova mihitsy ankeny akamako izany. Aiza le taloha ireny? Vao tsy mahita ny rano tao anatin'ny iray andro monja dia efa ila hitomany. Mararirary fo mihitsy raha vao mahita azy misangisangy amina vehivavy hafa. Nefa izao, sa kosa ry sarika efa tena voafafa tokoa ny fitiavanao azy.
so kosa rehefa nahita solony. Zaza miteniteny foana eo kindrika. Lasa lavitra loatra izany fisainandry izany. Ka gagako. Tiako akiranto ary tsy mbola nity akoatra azy fa aleoloha samy akasaina mba andiniana no avy. Efa samy olon-dehibe ihany koa mantsy ka mahafantatra tsara an'izay tokony atao. Na dia mampirafy azy izy. Izay safidiny anky io fa raha meva ny tia ny tenenaina janona. Izany no mahatonga manamboatra saina teny izao io. Raha izany safidiny dia vonona iroso amin'ny fifamofony izay ka hijanona hatreo ny ditra rehetra hatramin'izay. Tena mety tokoa izay raha mahatoky azy ndry. Mino fa raha naika an'izany izy dia efa nandray fanapahan-kevitra goavambe. Dia izay tokoa anga. Fa maninona foana re lahy ty efa hatry no maly io. Nefa lasa vinany foana. Amin'izay tsy miteny tsy mivolona fa io lanitra tsy hiresaka io no atao tsara jery sy lanin'ny maso io. Tena aza elingelenina mihitsy aloha meva azafady. Fa misy inona nefa efa hoe aza mifanakotaba ho misy zavatra mampiasa ny saiki fotsiny dia ataovy ampy anao zay mazava. Fa tsy manakotaba ange afa mba te hanampy anao Kady tsy haiko samy rery zany fa tsy misy azonao atao akory. Kinona zany ao mampifankatia antsika raha izany. Aleo re andefa ataova maika manampy trotraka ny olanao koa zany no fijanonako etiko. Fa hoaiza ianao? Ody afa hoaiza indray moa. Manelingelanao atsinonako. Mijanona aloha fa inona ary ty angatezitra. Ka izay mety aminao foana angena ataoko ka raha ny fijanonako eto mampisy olana anao dia hiala tsy misy atezerana. Ndriko tsy zany fa tena misy zavatra amin'ny famaofo maro mihitsy ao andohako dia lasa sorosoreny izany azafady akia. Za ange tsy maninona ho fa raha tony sy afaka mihaino ianao dia misy zavatra lazaiko anao. Ka za koa manana zavatra ho lazaina amin'irey fa fateneno aloha ny indray dia rehefa avy eo indray milaza ny anahy. Aleo lazaiko meva amin'izay momba zarika amp'izay fangalara-pitiana ataon'izay ke. Ranto tianao ve zany tao tsy rototra koa re lahy ino efa inoko izay fa aoka aloha fa mbola tsy tapitra angeny dia inona koa ary mba ho porofony dia bevoka. Maninona fa bevoka ahoana koa ianao? Mitoedy zasa fa ho bevoka ahoana indray moa misy ranto kely aky ato aza taladalainao ary meva teo amintsika raha mbola tsy nisy nininona akory ka bevoka ahoana sa kosa hony lasa masiny marity me ka ninina lazainao dia zanakao ty akiboko ty aza dia mitapy eo everinao fa hiala maina amin'ny vola sy fitiavana be natolotra anao re nga ianao fantatro ange mifika anao inona soa ihany fa tsy ianao rery no nomena saina matsilo tadidinao le indray andro iny mama ianao tamin'izay dia natory tany aminay. Iny ny CD iny dia jereo ao ny adalana nataonao izay fa lasa vehivavy tsisy dikany mena rana tsy misy ilana azy. Manahoana sarika? Ranto? Manahoana? Fangahinao tsy anatra tsony? Dia maninona ty koa? Mianatra ihany ka fa miandrindry fotsiny io. Tsy efa ho ray volana izay ny sinoana antsika. Sady amin'izay ianao mamono telefonina foana. Betsaka loatra ny zavatra nanaherana dia izay ny tsy mahafaka aloha. Hay moa, ka efa milamina izany izao? Amin'ny akapobeany fa ilamina kokoa raha hoe tafaresaka amindry. Ka andao ary aloha akatoerana etsy fa aiza kosa dia anao resaka mpitsanganana eto mandrosondry. Inona anao tao? Izay mety aminao re mety amiko daholo mba anao fizury azafady ka inona aloha ny vovoza elaela izay tsy nalahelo tsy satrinao koa ve moa tsy ahita foana izay indray rano tsy le feheza-teniny tsy miala eo molona isaky miona amiko.
fa de verinao fa ahoana loatra ary ty za ty e. Na tsy mahitanao sekondra ray aza nge efa mankarary ny foko e. Maika moa fa ray volana. Nefa tsy nieritreritra ny mba hitady akory ianao. Misaotra tompoko. Ahoary ataovy amin'izay? Efa nanontany andreo namanao nge afa na ry zareo koa aza tsy mba nahafantatra misy anao e. Ka tsy nakany an-trano e. Aza mila vaniny rery ranto fa ento zany resaka ao tsy vita pitsanganana izany a. Eny ary. Ka zao. Namakafaka sy nandinika tsara nandritra n'izay ray volana izay. De inona avy ny zavatra voadinika ao tamin'izany? Mba nisarimotra tao ve momba tsika? Tena tsy nisy nanalana sy nanampiana ny amin'izany ka inona tamin'ireny resantsika farany reny ary mizoranao e. Voalohany dia ny famelana an'ireo ditra tsy mahasoa, ary ny faharoa kosa dia ny fitiavana anao. Ay kosa? Eny akia. Tianao ary tsy saraka aminao tsony mandra-patapitry ny fofonaiko. Vonina hitantananao anao voady eny ambony alitara. Ndray? Marina ve? Marina zany akia. Lazao ry tadasy mama fa afaka ray volana dia atao mifamofonsika. Faly be aranto raha zany tokoa. Efa nitebiteby ry nandritra izay fotoana izay. Sao dia mifanapahana momba antsika no safidianao. Androany dia androany na dia hitena an'izany amin'eny. Ka ahoana mbola ampiana velo ny zavatra hosotrotsika? Okizay fa efa voky aka. Zay rano iny ve dia voky andrisady. Ka toy ny fanampy sakafo nge le teninao teo e. Nahavaly sy nahavoky aho tokoa. Zany. Ka maninona moa raha ampiana desera eny amoron-dranomasina eny ndraika? Ay, tsy maninona mihitsy ka, ndao. Miramira ny endrika indray zanako tsy ohatry ny nahitako azy tato ato izay mihitsy. Misy zavatra mahafaly angambe. Rehefa misy angerina eny ny alahelo dia tsy maintsy mbola ho avy maraim-baovao e. Ary izay faly androany mbola hitomany rapitsy fa izay ny lalam-piainana e. Dia inona hono zato maraim-baovao ny posaka amindry? Tena mila neny mihitsy aho zao. Mipetrary aloha fa sao dia ho reraka io neny e. Fa angary tsy dia zava-dehibe mihitsy izy izany no tsy vita pitsanganana intsony. Ka inona hono zato izy fa efa tafapetraka? Tsy andry any dadantsony aho fa mba ineny mampitany aminy a. Sady ianao raha teo efa dodiny ery. Eny ary, dia lazao amin'izay. Neny a. Anambady a. Anambady? Eno a. Anambady. Dia hiala hianatra zany? Ataoko fa tsy mahasakana amin'ny fianarana amin'ny fanambadiana. Azo tohizana foana io na dia efa mananjanaka aza. Eny, ka fahasarotan'ny fitambaran'ireo angeny mampananatra anay ianareo io hoe ataovy aloha ny fianarana fa io fanambadiana io tratra foana e. Ataoko fa efa tsy misy firy-taontsony ny andry dia ho tapitra. Aza matahotra neny fa miandro ny fianarana tapitra mihitsy vao atao ny mariazy ka. Fa ny fifanofona no atao afaka ray volana. Ay kosa, ka misy ohatran'izany indray ve moa e? Ary iza hono sady vinantolahiko mba tsy mampandry fo anjanako izany. Ranty amiko ho izandray moa e. Ka nanarany foana ny vetivety amiko nefa izany olona izany mbola tsy harita amin'ny masoko akory. Aza matahotra neny fa ho tonga aty izy amin'ny herinandro. Dia homany misakafo fa somary tenda-tenda ihany izy a. Ndry koa retsy. Ary niova mihitsy ange ianao tato ato izay e. Toa tsy mirarahanay mianaka akory. Ka sitraponao dia zakao e. Andray kosa. Ka za kosa ange tianao e. Zary meva tsy mifanaraka taminao hoe teraka aminao zany e. Matoy ianao nanao an'ireny zavatra ireny e. Dia mahazaka ny vokany samy rery zany mazava aminao. Andray. Sady zao aza elingelenina tsony fa efa manana an'tiako a. Inoko fa fantatao tsara zany na dia nody tsy nahalala azy ianao. Fa ngamo tsy nisaraka nareo sy ny sipiny e. Diso be ianao. Vao maika aza ny ombona. Atao atsoatso ny famfonay. Dia tsy asianao dikana dia kely akory ary izany no fiarahantsika hatr'izay ireny e. Dia ahoana ny zanakao amin'izany? Misy profa ange mahazanakao an'io e. Zay anaovanao azy any tsy maninona e.
na esorinao azy io tsy raharahako ary mbola veriko foana aminao fa sitrapony ianao. Andray, tsy napoziko manana toetra rasy toy izany ianao ty. Raha izay zaza koa nge vitako foana e. Fa ny fitiavanao ny ilaiko sy ilainy. Miala tsiniko sary meva fa tsy nifanaraka ny anambady anao mihitsy e. Tsy nisy niafina taminao daholo ny tantarako nefa to mbola nisisika foana ianao. Lehilahy koa ny tena ka atahoana moa e. Tsarovy anefa fa tsy hamono ny zanako velively ahy e. Sitrapoko tokoa ny nampisy azy satria tiako loatra ianao rainy. Rehefa samopotika izany dia miara-potika e. Tadio fa tsy ova-bera amin'izao mahazo azy izao ianao. Meva, andraso aloha e. Tena malaza ihany izy. Inona koa raha mafitsiko kalaniny. Raha sanatry tokoa moa ka torian'ny dadana amin'izao dia ahoana? Atalan'ny zanany io e. Aiza koa nisy vehivavy anolana lehilahy raha tsy izy. Izay ataony ihany rangahy toy ny fatsianam-bady an'iny zany mihitsy aloha raha izany. Efa tonga angambo ranto matoa miantso. Allô? Ay ao mba Voady. Ho avy ary ay e. Manahoana ny malalako? Manahoana ry? Mandrosoa ary e. Mandrosoa? Androso tokoa moa izany e. Neny tonga amin'ny vahiny. Ay moa. Manahoana tompoko? Manahoana ianao anaka? Dia mipetrapetra? Misaotra tompoko. Izy ry neny ny ranto dia izy koa ny reniko ry ranto Faly mahafantatra anao anaka? Zaho koa tompoko toraka izany. Misoromenaka kity vahiny tsikitiry sarika. Tena misorako sakay mihitsy azy eo andranko. Ndry koa anao izay amena sofina andranto eo fa arysoa izay efa vao mandry ao e. Dia inona hoanao vaovao anaka? Tsy misy rery mama fa voaka aty aminareo Ka sahy mihitsy ary miandry izay entinao. Mino angamba fa efa henonareo tamin'ny sarika izay entiko eto fa tsy vaovao aminareo tsonka. Miala tsy indrindra ry izy mianaka fa somary elaela kely fa tafidina tany ambany tany mantsy reto jus reto. Ahoara ataovy e? Masoa daholo. Ataovy masaka ry ranto aza mihafahafa. Ohatra nareo koa dia efa misahirana eriko. Inona koa izay misahirana eo e? Ataovy re Misaotra tompoko. Ka sady misakafo ihany moa sika no iresakako. Ialana tsiny amin'ny tsy mahetony loham-pianakaviana aloha fa dia olona tsy tratra ny trano lava izay ihany mantsy rasolo. Raha iandry azy vao anao zavatra dia angamba ho teraka ihany izay be voka. Asa matahotra re ianao fa horeny avokoa izay resahanao eto Tsy misy tsere izany raha mamasarika. Eny ary efa noresadresahany sarika tamina ihany no fikasanareo ka tsaratsara kokoa angamba raha nareo roa mihitsy no ahenonay azy. Ka menanao ary izay anaka? Eny tompoko, misaotra anao na amin'ny fitenenana. Tsy dia mifana lavitra amin'izay efa renao tamin'ny sarika izay ihany angamba ny zavatra olazaiko ka. Dia ahoana kisarika? Tsy hitatsony Manahoana ry? Aiza koa moa dia hoe tsy hitatsony e. Hitako. Elaela marina kizy tsy niona antsika izay. Fa taiza foana ry? Za sandriny tsy dia zange teto tamatavy ihany fa ndry mihitsy ny tsy haiko hoe taiza e. Ho aiza moa kira tsy ety ihany fa vakansa dia manararoatra kely. Vaovao izay elaela izay ary Dia mbola tsy manakambara ihany akina dia izany asa. Fa mino fa misy be dia be any amindry ihany Nefa ohatrany tsy misy ihany Eny ny raha nahita moa reny fivoahan'ny ranto reniko. Eny aky. Tena sambatra tokoa aloha izy. Nareo moa izany rano marimariny. Izy ihanyko. Ny antsika ary ity mbola misy heritaona be izao. Ka ny fahasambarany ange dia efa mba fahasambarandry ihany koa e. Mino mantsy fa ho tanteraka amin'izay ilay tanjona efa napetraka fahiny. Marina tokoa aloha izay
Zay mihitsy no tadiavako andrio amin'ny sabotsy zao aky natao ny fifamfonay ay kosaki saika natao tamin'iray volana lasa izy io fa no soto ianao ny sanydranto iny dia voaterina hemotra kely izany ve aky vaovao mafaly tahaka izany moa aky dia saika hoe tsy noeninaiko mialatsiny tokoa ky raha nanampoka andria tsisitsiny le nanapahana azy mihitsy mantsy ny tampoka dia nanaraka an'izay avokoa ny rehetra ay tsy misy tsiny izany fa mba vasivasy ihany angeny ay ao fa ampiomanina loha be mihitsy ny namako amin'ny mariazy izay mihitsy dia izao aky mirary soa anareo izany mba havita soa misaotra kia fa mba hatery moa kia raha tsy dia maika ndria misy zavatra hojereko izay mantsy ary ambadika ary ndao ary ranto ahoana tsy malala mahatsiaro ampahasambarana ankehitriny dia mbola tsy feno tanteraka azy amin'izao nahavitany fianarako izao aza matahotra indray fa afaka 3 volana dia ho feno izany amin'ile andro efa notondrotsika hifanolorana sy hanamasinana n'le vady ho tonontsika eo anatrehany lanitra sy ny tany ranto tiako ianao zahako ny tianao ry sarika tsy tiako izy mpanelingely izao fankatiavantsika izao ary raha sanatrika izy izay tsy ampozina dia inona ny tranga matoka indry fa tsy misy raha ho ananarina ntsony izany tsy sasatra amin'ny mamerina fa tsy mbola ny tia afa-tsy ianao ary ranto ary tsy tia afa-tsy ianao ihany koa misaotra kely sarika zaho koa tsy tia afa-tsy ianao ntsony ka manao ana hoana kiry sarika sady fanomanana mariazy tena mazamazana ihany aloha fa mba efa ela monina ny manana azy dia mba tsy mavesatra loatra ihany ka ianareo ihany ny teanao mariazy makotrokotroka eo moko ka andro ray manandanja ao anatin'ny androm-piaina mivady kosa verina eny dia atao ambany-javatra raha mba misy any ny atao dia aleo mahafapora teo ny tanterahana ka eny so ihany aloha fa manam-bola ny rafozanareo mifanoatoaneo rerina eny dia tonga lavitra ihany ka efa azo daholo izany ny kojakoja isan-karazany tao tsy mba milaza zavatra aminay akoany moa teanareo fa dia mahavita teny rery ihany ay mba tsy te hanahirana ny neny fotsiny re izay fa ny fahasalaman'ny eny izao io mbola tambatambaziny ioko efa saika milamina daholo angely izy amin'ny ankapobeny andreo fianakaviana tena lavitra ngamba sisa amin'ny fanasanao ay moa fa ny madinidinika mbola misy tsy azo amin'ny zoma ony ranto vao malalaka indray dia amin'izay zay no mijery eny an-tsena ka rainareo teo ny teny hoe misy zavatra ny raha any andry izany amin'ny zoma hariva maninona raha teneny ny ranto dia mba sabotsynareo metsena ao ary fa atsoko izy rehefa aveo hovinaka ny akanjo ny ranto no alaina fa ohatra ny teny tamiko mantsy madamy tiana mpanjaitra tamin'izay ny ona farany fa tsy afaka mikitika azy indray aloha izy amin'ny herinandro te fa toa misy zaitra hotratrariny aloha afaka tapabolana no lazainy fa akanazy ka tsy dia mamaiky iny fa mbola misy 2 volana nge fa andeha aloha ary neny ka ndre fa mbola ho aiza indray ndre ijery an'ilay tolotrasa eny akaiky ny orinasany ranto izay fa sao dia mba mety amiko ihany io ka miomanangy anary efa mitelo sasany ange zao lasa vetivety ary aloha amin'ny sabotsiry no mariazy ny randro sy sarika tena sambatra ry zareo ka oviana re benja vao mba irotsahan'ny fahasoavan'ny tomboka hibitsika resaka fanambadiana amiko ohatrany tsy manana fanantenana izany so aloha afa mba efa manana asa tsara afaka ivelomany aloha izay no atsaina tsara dia ho hito indray izay toy any fiainana ary aleo antsona amin'izay benja ndefa n'le volakana n'le lambany amin'ny mpanjaitra ay tokoa moa androany le fotoanana iny allô
tonga eto ndray rimeva ny fanena tampoka izy maly tamin'le zany ravany aza lasa tany Antananarivo mantsy historiana an'ireny fiterahany ireny na ny mémoirany aza hono mbola tsy vita lehibe sahady ry le zanakay tokoa moa satria nangatahany meva mba ho atao anatin'ny kopiany ny anarako ny ekeko zany satria fa tsy mandray andraikitra amin'le zaza dia mbola tsy anatanteraka ny fangatahany ihany koa dia ahoana ry ho lazaiko eo amin'ny sarika ve hoe efa nanana zanaka tsy nirina amin'ny fomba ahoana nefa dia ino niriny adalana natao mevy reny vizy na dia hoe asehoko azy ary le sy dia mirakitra ny tahiry tsary marikoriko iny aleo rehefa vita ny mary azy nay vao isaina ny fomba ilazako an'izay aminy aka lasa saina nge malalaka izany fa mbola misy zavatra tsy ampy sa mampiahianao nga zay mihitsy ny dinihako tsara io so mantsy dia anampiko eo indray rapitso minao fa milamina avokoa ny rehetra ka miandry ny ora sy fotoana sisa any amin'ny resaka sakafo izao no ahiko nefa moa iny anjaran'ireo mpikarakara ireo indray fa tsy atsika tsona fa hono iza moa zany na natitra ndry maraina any amin'ny mpanao volo zay afaka eo tsy maninona ka natasahana bavinao zao no laza fa naritra fa tsy haiko ary efa mba nomendry fanasana ve noro noro koa ve dia ho adiniko aminao ary meva mba momenao koa ve izy inona koa moa no tokony hanomezana azy an'izany ka fanambarana pahabe maso angerapitso dia tokony ambara aminy koa fa zany vadinao tsy maintsy ho fatany ihany aky izany na dia tsy tonga aty azy izy sady zavatra efa lasa zany fa avelo ivalina any so ampisy rahoana ny tiandro tsika ity ndraika tsy tokony hosembanina lahelo tokoa aloha ny rapitso eny marina izany ranto ahoana ky malala tiako ianao ka rapitso dia asehoko mibeso maro zany ary anaovako voady amin'Andriamanitra zay atao boky rehetra zaho koa ty andry ary anao toy izany ihany koa ka vonina ny anarona n'le voaly fotsy tsy misy pentina amin'ny lohandry izay manambara ny fahadiovana mangatsakatsaka areoko izay sao dia tsy misy andrevena tsony rapitso ka manjary lany eto daholo ny teny mamy tokony fampizarantsika amin'ny vola tatelontsika aza matahotra fa tsy ho lanyry mihitsy ny teny mpitiavana atao pokato na dia hoe andava taona aza zany manantena zany fa azy teny mamy vaovao aminao foana isan'andro na dia isan'ora aza ho any amin'ny pisoara vetivetika aloha aky misy mesary zany aleo hoe hojereko sao dia afatra maika ihany ranto mantsy voalaza teo iny bonjour tena tsy tia tokoa ve no tia no dia tena tapa-kevitra ny anambady mba jereo ihany ny zanakao na dia izany aza mila anao tonga tia raha riva fa hiresaka sika ataonao aiza moa ny zanakao raha anambady ianao sao tezainareo mivady raha tsy tianao tonga any raha pitso dia tongava amin'ny 4 tolakandro meva mianaka fa ahoana izany ve ka misy an'izany andrekako aleo fa fanaingany ity mesary ity zay hiomana vetivety aloha fa hivoaka angandry ny tomiomana misy zavatra hojereko any amin'ny vilany ko maninona raha miaraka tsy misy atao ihany nge za io maka aina ianao fa tsy ho ela zay ranto sao dia misy sakana tsy tokony hanaovana ny mariazintsika na zavatra mbola miafinafina akasika antsika amin'ny fiainanao tsy fantatro fa hony aleo zaraina dia mbola fotony mahay mandanjalanja no miteba ao anatintsika amin'izao fiandrasana ny andro malaza antsika izao
raha ny amiko aloha ny lazaiko dia sisy fa nahazokotsotra anao avokoa, na amin'ireo ray aman-dreniko izany na amin'ireo namako sy ny manodidina ahy. Ahoana koa ary izany fanontaniana izany ka? Efa nanaiky ihany koa ny ireo fianakaviako e. Ho tsapanao ny fahatongavan'ny zareo rapitso ny fankatoavany. Tsy voatery amin'ny fianakaviana ihany nge, amin'ireo manodidina anao ohatra. Ahoana koa ary izany? Inona ny tiany sarika hatongavana? Mahakasika ny meva mianaka ve? Nefa amin'ny fomba ahoana moa no nahafantarany an'izany ka? Efa mifanaraka izay sy meva fa tsy ho lazaina na amin'iza na amin'iza ny momba ny zaza iny ho tambony fanekeko ny fampidirana ny anarako amin'ny kopian'le zaza. Mety zavatra hafa angamba. Totsy miteny ianao? Sanatria ve dia... Tsy misy an'izany ekia, mazava ny lalantsika. Tena izany ny marina? Eno fa inona nefa ny mahatonga ny ry anontany an'izany e? Rehefa vorona kitsika sy ndry dia aza mivako loha izay tenin'olona any fa hono taiza mondry mitolakandro teo iny dia efa maizimaizina vao tonga, nefa ny laza fa hoe tsy ho ela. Nisy zavatra nijereko fotsiny tany e, ary andao amin'izay atory raha tsisy zavatra ambaranao amiko tsony. Sarika, hafahafa mihitsy nge izany fitenin'le izany e, fa misy inona kia? Tsy misy izany rehefa tsy misiko, ary matory amin'izay fa mbola ifo maraina e. Tavandrimandry ianao? Eny ary, ianao koa torak'izany. Fangamba tsy tonga avany ampanao volo foana sarika e. Ka zaza nge tomba gagy. Andriamanitra, efa mifita nge zao e, nefa ny fisoratana eny amin'ny komina ny fito sasany. Tokony efa ho tonga nefa izy. Efa nanaraka azy any nge dadatora sita sy najoro e. Fa iza kay ny namany any e? Tsy misy e, tsy nentina terina izy fa hoe andray taksi ono. Dia mbola any amin'ny coiffure foana izy hatramin'izao. Asako. Tieny fa miantso dadatoa. Ahoana dadatoa? Efa aiza nareo? Ho tara nge e? Mbola tsy tonga aty e, fangatsy any izy. Maninona? Fa ahoana ho le mpanao volo? Zany? Tena kaiza hono rehefa avy eo e? Eny ary, aza elinareo e? Fa aiza hono izy anaka? Efa tamin'ny 5 sasany teo no nahavita ny volo sy ny fiakanjony, ary efa tsy any amin'ny coiffure tsony izy. Dia aiza hono mbola tsy tonga foana e? Ka zay nge ny mahagaga e, na ry dadatoa aza hono tsy mifanena taminy. Andriamanitra, na kaiza izanako izay? Maninona moa raha atsony izy e? Efa niantso azy tamin'ny enina teo fa maty ny telefonina ny. Tsy maintsy mitady azy ahy e. Lasa lorony eny dia aza dino miantso ary raha vao misy vaovao aty any. Fa loza ina reto iry lanitro, maty azy zanako. Andeha ilaza amin'ny rasolo aloka. Nanahoana ranto efa mba nahitana mazava ve? Tena efa toerana maromaro eny izay nandehanako izay fa tsy nisy nahitako irika akory. Andray, sanatria ve dia nisy namony ny tokako iny. Fa dia iza loatra ny nahafita ny sopatra amin'ny fiainan-janako toy izao. Oka aloha izay ry mama, mbola tsy maty izy akory ary mbola mitaditsika. Efa maty izay e. Manana ho afinoana fa tsy maintsy ho hitantsika izy e. Ry dadambany ry dadatoko nge mbola any e, sady efa nisy nanatitra fitarainana koa any amin'ny polisy. Ranto? Eo lindrina mamama fandray nisy telefony mihitsy ahy. Moka re izay raha matora ferakirona. Tsy manana afa-tsy sarika nge izay e. Mino ianao fa mbola ho hita izy e. Atanjao foana ny saina dia aza tonoina no mivavaka. Izany no tena manova zavatra. Noro
Vivetivetika inkenao azafady. Vetivety aloha raha matora mavo fa misy inona rato zao hoe mahafantatra namany sarika hafa ve kindrino ohatra na ohatra hoe olona mifanerasera tamin'ny akoatrandry. Tsy de mahafantatra aloha zahy sady tsy tia minamana amin'olona betsaka izy iny mantsy. Reny efa hitantsika tany ampianarany reny ihany mba namany fa ny any ampiasany indray aloha tsy fantatro fa misy olona ayahinao anga ohatra ranto nampanontany fotsiny ene dady. Fa zao ohatra miaya ranto hoe so de mba misy felona ary na fisiparana ao aoriana zao. Dia zara ny mety ohatra hoe aindrika. Sako andehana ry aloha vonjeo vetivety mamy. Olona mialina dia sopatra dia ho iza meva tokoa nefa nanao farateny tamiko fa obotehany koa ny fiainako. Nefa maninona ny tany amin'ny sarika izy no mifantatra aleo tokoa akany alo. Rato zao fa fantatra sarika amin'ny fisiniaina kely indrindra raha eny hoe izany na lalany sarika an'izany dia asa fotsiny na sika loatra koa moa ny endrika sarika omaly reny ka tsy sanandaingana nanohatra azy ako natahotra ery ary tamin'izy nangataka an'ilay kopy anjanako tena torakovitra ka natolotra azy avy hatrany matiny rato aho zao sinona koa nra raiko an'izany na izy ary sy tonga tamin'ilay fotoana ameko azy akoriko. Iza koa ary zany mifampitady amin'ny andro mafana be ity izany. Zay angavo natsapatena? Fa natsapatena hony aza manetsy keliko anao fa aiza fotsiny nataonao ny olo tiako. Fa olo tianao izy? Fa mbola misy afakoatra ny sarika koa nga? Zary meva tsy mivazivazy aminao fa mialahy ianao isavako ataotranao to. Ary inona koa moa ty tsy fahalalam-pomba misavasavy ty? Ary moramora sao dia anaitra ny zanako mbola matory eo Meva, tena ampotehanao tokoa ny fiainako nefa efa mba nanaraka ny sitraponao ihany dia mbola nataonao an'izao koa. Ka tsy misy azoko angeny tianao atongavana ianao ny tonga dia aviavy be avy any nefa za mihitsy ary ny tokony ho tezitra aminao. Tsy mahazava aminao ve zany aiza ny nanafiananao any sarika fa aza mody faniny eo ianao. Tandrimy fa raha sanatrika vatana mangatsika na hitaka azy dia vatana mangatsika koa no analan'ireo ray aman-dreninao anao eto. Sao dia mamindrongonina romotry ny hafaliana tany amin'ny mariazinareo tany ary ianao ka aty amiko vao miteniteny foana. Mbola veriko aminao ry meva fa tsy mivazivazy aminao aiza fotsiny nasianao any sarika dia ampy zay. Tsy hitako raha izany. Matika ianao androandro meva ary azo tao an'izany efa mararika. Nakakeriny any sarika ianao tsy nisaina zany akory ka zao vao hoe maty aiza fotsiny nasianao azy. Aiza kindenao aoka mivozona akanjo keny lahy tsy nanao an'izany aho ay mbola iziriziry any meva toroy fotsiny misy azy dia ifandamitsika lelafiko reny faladianao aza dia atao an'izany loatra ka tsy nanao an'izany ange aho tsy navita an'izany tsy ho zaka anao nge mivaliny zao ka inona ary no ambarako anao eo efa hoe tsy nanao an'izany aho mandehana sa vao daholo koa raha angano tranoko raha misy an'izany aho dia mahataty sary efa nahita ny ngiarasitra ve ianao? tena voatonga mihitsy azo ka. Fa avy taiza ianao ranto? Tany meva Meva? Ay mba nisarika tany any koa ny sainao. Tena nahoana? Ka efa nanao vava tamiko mantsy izy indray mandeha zay fa hopotehany koa no ny fiainako raha tsy manaraka ny sitrapony Zay ary lefa nahita. Dia zay no nahatonga niaya azy amin'izao fanjavona ny sarika izao. Tena nahoana nefa mivaly teny ndra nanontanianao izy. Tsy nahavita sy tsy nanao an'izany hono izy na dia efa niraonako aza dia mbola zany foana ny lazainy. Avy aloha izy sy ny polisy no ifanatrika fa tsy misy manaky an'izany kosa aloha eto Ay mo. Ary aloha izany mba handalo any an-trano
raha pitso maraina indray miverindreo fa tsy misy miandro ny trano amin'izao alina izao mantsy. Efa nanao velomany tao an-trano misaotra indrindra ky tsy manary amin'ny sarotra toy izao. Ay, raha tokoa mahita ny rariny ndre veloma ianao. Veloma arakia. Tsy manantena ny iona amin'ny sarika mbola velona tsony Ranto. Efa firy andro izay. Mbola eto pitavava ntsika ary mama fa hatanjao ny saina. Tsy afenina aloha fa na izaho koa aza mba efa kivy any. Tiaka ire mama fotsiny dia mody miteny an'izany eo. Tena kivy tanteraka fa angamo mbola tsy nampilaza vaovao mihitsy ny polisy. Dia tsy misy olona mba hahiahina amin'izao akory ve any? Mbola tsy nampiantso aloha zareo hatreto. Ary ny momba n'ilay vehivavy nanao ahoana? Mbola vao manao famitorana ary zareo. Fa le mpanampy kelin'le madama mpanao volo nahita ny idirana n'le fiara nitondra azy no nialany coiffure. Fiara manao ahoana ho? Dia nakaiza ny lalany zareo avy eo? Ka izany taksi miloko volondavenona izany dia nizotra nakany amin'ny lalana makamy brika viliny ny lalany zareo Andriamanitro. Dia iza loatra ireny na mivanona izao loha izao Asa rery mama. Na zaho koa raha mba manontany tenako. Andeha hivoaka kely aloha mitony tsara fotsiny ianao sao sanatria arary eo indray. Ho tonga eo no rehefa avy eo dia izy no namanao eo aloha. Zay fa lasa. Wai, Sarika. Tena lara ny finday an'i Sarika ty. Allô, Sarika? Ie, izy indrindra ty, manao ahoana ianao? Fa aizy indri zao iza ny nakakeriny andri fa zao dia zao dia ho tonga any akandri. Mila le miverina izay Tsy verina antsony fa ahoana kia, Sarika fa misy inona? Atsaharo ny fitadiavanareo hafa tsy ho hitanareo izany Aza mety ampiorono zareo amin'izany fa anontaniry zareo hoe ohatrinona ny vola tadiaviny fa alohanay raha izany ihany no anafany andry ihany. Tsy nisy nakakeriny akory fa za ihany no nakakeriny tenako ka. Aza dia mivazivazy rery Sarika fa ahoana? Izany ny fanapahan-kevitra hitako fa mety. Ndray kosa. Tsy tiandry izany ny anatanterahana ny mariazintsika. Naleoko ny safidiny tsy ho eo aniranao tsony toy izay ho fitahanao eo ambonin'ny alitara. Sarika! Tsy Ranto namitaka sahady ianao na dia tsy mbola nikambana akory asika. Efa nanaiky ny anatanteraka an'ilay safidy telo mimeko ianao. Nefa mbola nandingana indray tamin'ireo ihany. Dia ilay safidy voalohany faran'izay tsy tiako indrindra eo amin'ny fiainako. Ka tsy azoko ange fa misy inona Aleoko mamoy anao sy ny fitiavako anao na dia mafy amiko azy izany Tsy te ho saronanao voaly mainty ka ho fitaka sy lainga avokoa izay avoaka amin'ny molotra ao antokoana ny lanitra sy ny tany tamin'iny andro iny. Tsy misy an'izany kia. Tsy nevitra ny ianao an'izany velively Mandainga ianao nosaronanao lainga fotsiny hatramin'izay. Mandana fonjeo mivady aman-janakao. Fonjeo iaina kely fa milanao raina izy fa aza fahanana lainga tony nataonao atsony. Sarika. Aza misahirana mitady atsony Efa nanatanteraka an'ilay Voady Miafina ny teneniko taminao fa raha mbola misy anelingely amin'ny fifankatiavantsika dia tsy ho ampozina ny zavatra iseho. Ny ena tsy nilaza nefa ianao na dia efa nisokiriko aza. Efa vonina ny amitaka ianao matoa nataonao izany ka aleoko nandray fanapahan-kevitra dia mbola tsy tafiditra tsara. Halako indrindra izany ka tsy tiako koa ny amitaka an'ilay nahary izay mahafantatra tsara ny any ampoko miafina any Sarika, mba hainao kosa aloha kia. Tsy afaka miova amin'izany teniko izany tsony Ranto veloma mandra. Sarika! Sarika! Allô?
Tsia! renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Voady Miafina, nosoratany RSita novelomin'ny faly ny ravo ony miajanirina saloy laingotsiky nandray feo sy nanantondosa tovorazana mamonjy sy olosoa.